Anisan'ny choc culturel nahazo ana tamin'ny zanakany États-Unis notion ana fotoana. Ny fotoana zany amin'ny Amerikanina tena manan-danja be, tena hoe tena marina kely teny zareo iny le temps c'est de l'argent. Zay moa ilay izy. Ny tena nampahagaga anahy dia nisy taona sasany nandeha nanao retraite. Tsika aty Madagasikara sy aty continent africaine ity zany dia mahafantatra tsara fa rehefa manao retraite zany ohatra ireny manao vakansy ireny ao ampiasana. Ohatran'ny hoe andeha hanao retraite dia 5 andro, 10 andro, 4 andro manao retraite any. Fa tamin'izay nanao retraite tamin'izay dia miditra androany dia vokatra pitso. Hitanareo ilay miditra androany tsy hoe miditra androany maraina fa miditra androany amin'ny 12 taponty 12h00 dia manomboka ilay retraite dia farana rapitso amin'ny 12 dia tapitra. Fa hitanareo zavatra vitanay tamin'izany, mahavita team building, mbola nahavita nanao basket niaraka tamin'ny mpiara-miasa, mbola nahavita nanao ohatran'ny hoe introduction amin'ny inona tsy nety, ohatran'ny hoe nanao évaluation, inona nety, inona tsy nety, ahoana ny androsoantsika amin'ny taona manaraka, nahavita mbola nanao niaraka ny sakafo niaraka tamin'ny mpiara-miasa, nefa mbola manao ohatran'ny hoe séance ana dady joke zay dia zareo tena mahafinaritra be mihitsy samy manomana, efa tena ohatran'ny hoe culture ao anatin'ilay asa zany ilay izy, dia samy manomana jokes ary zareo. Izy moa zany tsisy azoko satria ohatran'ny culture américaine be ilay dady jokes dia manao joke kely zareo dia tena torame mihitsy fa tsy izay ilay izy fa azafady fa entre parenthèse izay. Fa ny tiako hiaviana dia hoe notion ana fotoana. Tsika reto aty tena normal tsika raha mandry satria embouteillage ary reto anatin'ny roa tsika ao anatin'ny embouteillage dia tena hoe dia mikaingona kely nefa adiny roa efa ahavitana zavatra be da be. Zay fa tschüss.